betsaka amponareo diavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny afatra sady fampianarana ho antsika. Meloa ny andro izay iderantsika, ankalazantsika, anomentsika voninahitr'Andriamanitra amin'ny alakamisy ho avy izao sy ny alahady izay ivon'ny fankalazantsika n'Andriamanitra ny amin'ny taona jobily fahadimy taona ny orena zao fitandremana akady kely izao dia ny Korintiana voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Miembeny ianareo tomera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-dà mahereza izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Raha ireo andinitsotra masina roa ireo no jerentsika foy dia zavatra anankiroa no mibaiko no mamaritra ary indrindrindrindra mampitoetra ny amin'ny fiainan'ny kristianina. Dia ny voalohany dia ny fiverenan'ny Kristy ary ny faharoa dia ny fitiavana kristianina na ny fiainana ny fitiavana kristianina na atsotsika hoe agape. No hoe miambena eto dia tsy amin'ny foto-kevitra kapobe izay hitarihana ny olona mba ho mailo na hitandrina fatratra amin'izay ataony toy ny fiambenana amin'ny mpangalatra ohatra, fa fitaomana ny olona kosa ananatoky sy fanantenana fa ho avy Kristy, iveriny indray Kristy, andray ny azy Kristy. Ary zany fatoavan'i Kristy andray ny azy zany no hiteraka fahirezana, hiteraka fikirizana ary atonga ny mpanaradian'i Kristy hitomban-dà. Zany hoe anahery mihoatra noho izay fananany ny tsiraray avy. Eto mantsy tsy hoe ny lehilahy ihany dia ampy, fa na lehilahy azy dia mety ho sarim-bavy ary ny vehivavy mety ho sarin-dà. Fa saingy amaha-olona ny olona rehefa atao hoe mitomban-dà dia mahana an'ilay hery afaka mihoatra ny sakana rehetra. Mba ilaza teny tranainy ho an'ny tanora, fomba fiteny fahizay dia hoe manakandà. Inona ny manakandà? Zany hoe teo amin'ny tolo malagasy rehefa misy zavatra teo manakandà dia zavatra faran'izay sarotra zany ka na ny lehilahy tsy mahadinga anazy. Fa natao kosa nefa rehefa mitomban-dà na mivavy na lehilahy dia afaka manana ny hery ho amin'izany. Ka ny fananana toky sy ny fahamarinana fa iverin'i Kristy no fanotra no manosika ny mpanaradian'i Kristy hitomban-dà sy ahery. Ary zany milaza ny hoe miembena ianareo, manana an'izany finoana zany ka oka hitoetra amin'ny finoana sy ahery ary tomban-dà ianareo. Ary zay rehetra atao amin'ny faharoa dia atao amin'ny fitiavana. Ary zany no hidirantsika amin'izay mety tokony ho fantatra amin'ny antsoina hoe jobily. Ny jobily raha ao amin'ny soratra masina raha jerena foy dia ny bokin'ny Levitikosy toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo
no tena mamaritra azy sy iangana ary amafisina moa zany ao amin'ny Deutéronomia 12 ny andininy 12 sy ny 17 zao no vaky ny teny amin'izany Levitikos 12 ny andininy 10 sy ny 17 zany amenaran'ny tompo ary amasiny ny taona 50 ka mentsoa fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy jobily ho anareo zany ka samy mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy jobily ho anareo zany taona 50 izany aza mamafy ianareo ary aza mijinja zay maniry avy amin'ny tany voanitsana tamin'ny falarano lasa ary aza mioty ny avy tamin'ny zay tsy namboarinareo fa jobily zany ka ho masina ho anareo zay vokatra alaina any atsa no ho anareo amin'izany taona jobily zany dia samody any amin'ny taninareo avy ianareo ny taona 50 zany no endrika zay ambara hoe jobily raha ny fomba fametrahana ao amin'ny testamety taloha ny vanim-potoana anankiray dia sokajiana 7 ary miainga io amin'ilay nanorenan'Andriamanitra zao tontolo zao voalazana amin'ny Genesisy fa enemana no naovan'i Jehovahandriamanitra ny zavatra rehetra ary tamin'ny andro 7 dia nitsahatra ka ny taona jobily dia 7 ampitomboana 7 herinandro 7 taona zany ary dia ny 50 taona no taona jobily raha tanam-piandohana dia tsy dia endrika fety loatra no nisehono zany fa Saint Jérôme moa zany no nanao azy sy nitarika ny olona mba ilazana fa ny taona jobily dia taona zay aneho mpifaliana fa raha teo amin'ny fiainan'i Jesosy araka ny Levitikos 12 ity dia taona zay ifamelana ary taona zay anomezana fahafahana ny taona jobily ny teny hoe jobily zay raisitsika teny malagasy dia avy amin'ny teny hebreo hoe yobel zay adika moa hoe jubilé amin'ny teny frantsay izy io dia tsy afakory fa ny tandrokiniosy zay nitsofina natao anjomary anehoana fa manomboka ny taona jobily ka io tandroka osy io no nakana zay antsoina hoe yobel no nazahoana ny teny hoe jobily na jubilé moa zanytsika miova foana zany moa ny hevitra zany jobily zany fa raha tany am-boalohany dia hoe ny yobel dia teny lay osy mihitsy araka ny Josoa 9:5 dia avy eo na tsy lay osy intsony fa lay tandroko lay osy zay nanaovana ny anjomary ary nentina sy nanamafisan'ny Saint Jérôme lay fifaliana lehibe nazahoany ny zanak'Israely nandravany mandan'i Jeriko haitsika ny tantara fa rehefa andravany mandan'i Jeriko ny zanak'Israely dia nasaina niodina impito ny manda ary tamin'ny 7 andro dia nitsoka ny anjomara avy amin'ny tandroky ny osy dia nirodana ny manda ary izany dia endriky ny fandresena
endriky ny fanavotana, endriky ny fanomezan'Andriamanitra fifaliana ho an'ny zanak'isy fandreseny. Ho Saint Jérôme ka tokony hifaliny ary dia nanomboka teo no nandraisan'ny fiangonana ny taonjo jobily ho taom-pifaliana na dia tena taom-panafahana azy ny foto-kevitra ngezabe. Azo ampifandraisana ihany zany fa ny taom-panafahana ny fanavotan'Andriamanitra ny olona sy ny famelan'ny elony dia fifaliana izany ary tsy haitoaina ka entina iderana an'Andriamanitra. Tsara ny ahafantarantsika fa raha ao amin'ny soratra masina dia endrika anankitelo no isehon'ny fotoana. Ny fotoana dia miseho amin'ny endrika anankitelo. Dia eo zany ny fotoana zay misy fiandohana ary misy fiafarana. Io moa zany no antsoina hoe chronos raha amin'ny teny grika, azotsika ny teny frantsay chronologie. Manaraka dingana samihafa, misy fiandohana dia misy fiafarana, chronologie, chronos avy amin'ny teny grika. Fa ao anatiny zany fotoana mitohy zany dia misy fotoana zay manapatapaka azy, zay atsotsika malagasy hoe kiondalana, zay tsy azo fafana na kosehana ao anatiny zany fotoana zany. Io moa antsoin'ny grika hoe kairos. Tsika zany zao dia misy kairos ngeza be zay tsy maintsy manamarika ny fiainana zao tontolo zao ary andraisana fanapahan-kevitra dia ny fisian'ity Covid-19 ity. Fotoan-dehibe manamarika an'izany ao anatin'ny kairos. Fa zany fotoana mitohy zay tapatapahany zavatra tsy azo ialana fa tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra na tadidy ary tsarovana ao anatin'ny tantara dia voafaritra ao anatin'izay antsoina hoe mandrak'izay zany, na ny aion ny teny grika, mandrak'izay zany. Zay vanim-potoana telo izay na fisehon'ny fotoana telo izay no isin'ny jobily. Ny jobily zany dia ao anatin'ny kairos, ny fahadimapolo taona, ary dia nentina ankalazana sy anehoana ny fahafahana zay anavotan'Andriamanitra ny olona ka iderany sy ankalazany azy. Dia zany mahatonga ny hoe zay dia tsy avelanay andalo foana ny vanim-potoana na tserovanay na namasinana fanabadianay, jobily mpanabadiany zany. Zay dia tsy avelanay andalo foana ny eo zao misy taratasy tonga hoe mifafolo taona na ampitandrina anay. Zay dia tsy andalo foana eo aminay zany vanim-potoana zay nazahoanay zanaka voalohany zany ohatra arakarak'izay verin'ny olona ho manandanja eo amin'ilay fiainany mitohy ka isin'ny kairos ka ataony taonjobily na fifaliana izany. Eo anatren'izany no ilazana fa ny taonjobily zay vanim-potoana tsy azo lalovam-potsiny satria atserovana fa nisy diatanan'Andriamanitra, misy fitsofoan'Andriamanitra tao amin'ny fiainany izao tontolo zao na ny fiainany olona anankiray na ny fikambanana anankiray ary ny fiangonana. Dia tamin'ny fanavotana sy famelana ny elony mba ho afaka mifahatezeran'Andriamanitra. Ary dia raha ny testameta taloha zany ary ny testameta vaovao dia manamafy izany fa ny fahatanterana sy ny manatanteraka zany taonjobily zany dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy satria Jesosy no nilaza ao amin'ny Isaia 1:20 milaza ny hoe izy no itory ny taona akasitrahan'i Jehovah. Na ny taom-panafahana na ny taonjobily raha atao amin'ny teny Hebreo moa zany izy Jesosy Kristy. Ary izany no mahatonga ny fiangonana kristianina mametraka fa ao anatin'izay fiverenan'i Jesosy Kristy no tanteraka feno zany taom-panafahana zany. Araka ny ambaran'ny Apokalipsy 4
220 fa Andriamanitra dia toetra eo amin'ny olona ary Andriamanitra ho Andriamanitra ny olona ary ny olona dia ho olon'Andriamanitra ka tsy hisy intsony na fanantainana na ranomaso na anoanana dia eny fa na ny fahafatesana azy teno tanteraka eo ny topakasirahana ny taonjoabidy ary Jesosy Kristy no antony zany. Dia eto dia somary niditra kely amin'izay mety mampiadihevitra antsika satria ny taonjobily araka ny nambara teo dia araka ny Levitikosy dia taona natao hitsaharana da amin'ny teny Hebreo sabata ary zany no isinony antsony hoe ane sabatika ho an'ny olona anankiray izay nanao asa be dehibe ary nahavita asa be dehibe dia mena taona anankiray izy hitsarany amin'ilay asa fanaony tsy hoe mitomemem-pona koa izy amin'izany na tsy manao ninninina fa manomana sy mametraka izay ahafahany tena mahita sy mandinika ny asa mpanafahana nataon'ny tompo azy ka irsony bebe koa amin'ny fanatsarana sy fiovonana amin'ny fanompono an'Andriamanitra amin'ny endrika amin'ny asany. Dia raha mitsary sika tsy miasa ny sabata na andro fitsaharana dia tsy hoe mitomemim-pona isika fa natao tonga ho amin'izay fahafahantsika mandinika ny fahatsarany ny asa nataontsika sy hanatsara azy ho amin'izay fananana fiombonana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ty sabata ty mantsy zao dia mampiadihevitra lalina satria ireo fiangonana izay milaza azy ho sabatisma na amin'ny tany arabaky teny hoe ny andro fahafito dia ny andro sabotsy no sabata ka zay tsy mivavaka amin'ny andro sabotsy dia tsy avotra tsony na tsy hita famonjena ka ianareo zay mivavaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia tsy azo fitsaharana na ho tonga amin'ny taonjobily io zareo ary zany no hitantsika fa raha ao amin'ny testamenta taloha tokoa dia miodina impito no ambara fa mazava tsara koa nefa no ambarany soatra masina ary hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao zany fa nampiadihevitra sy nanenjehana an' Jesosy Kristy sy ny mpianany ny nanaovan'izy ireo asa tamin'ny andro sabata. Vao tamin'ny herintsika nandinika n'ilay lehilahy teraka jamba ary nosotran'ny Jesosy tamin'ny andro sabata ka nilazany ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe mpanota io lehilahy io satria tsy nanaja ny sabata ary adihevitra mitoy izy tao amin'i Jesosy sy ny fariseo zany sy ny mpanoran-dalàna ary anaovan'i Jesosy ilay teny mandraky ty ny androany tokony ho tsarovantsika ny olona moa ve no natao an'ny sabata sa ny sabata no natao an'ny olona ny andro ve no manapaka ny olona ka mifeny olona sy manandevo azy sa ny olona no mampiasa ny andro mba hahatonga ny andro ananany fivelarana sy fahafaha. Angeza be zany tenin'i Jesosy zany satria mandraky ty ny androany tsika malagasy dia mbola nisy fifaritra anankiray zay naleko dia atalata ny andro dia hividy zavatra tsisy mivarotra fa maninona zay tompoko fady mamoaka vola talata tsy mahita ianao hoe fa ahoana aminay ny andro talata fady tsy mahazo mamoaka vola talata fa raha vao mivoaka amin'ny vola tatatata tsy voazo naintso tsy voango naintso ary na isika zangeto voatany zany andevina talata zany ngamba mbola vitsy te vitsy matahotra ka ny andro ve
na ny sabata ozy jesosy no natao ho an'ny olona sa ny olona no natao ho an'ny sabata. Zany hoe ny andro ve no anjary ife sy angeja ary tsy ahatonga ny olona anana fahafaha, sa ny olona no mampiasa ny andro ka mahatonga azy sitraka ny voary ny asan'Andriamanitra. Tena marany Jesosy fa ny olona no mampiasa ny andro fa tsy ny andro no mifeny olona, ka tena nasitrana tamin'ny andro sabata izy. Ary sika raha mivavaka ny andro voalohany amin'ny herinandro dia satria raha teo amin'ny Jiosy dia mazava fa ny andro fahafito zay natao hoe sabata, ny sabotsy, dia tsy andro zay nitsarany n'Andriamanitra ihany, fa atserovana ihany koa ny endrim-panafahana rehetra zay nataon'Andriamanitra, dia ny andro Paska izany tao amin'ny Jiosy. Ary tsy ankalazainy isa-taona ihany io fa isan-kerinandro. Dia zany nahatonga ny fiangonana voalohany koa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro no netiny natokana raha hanokana andro izy hideranan'Andriamanitra. Ary zany mahatonga antsika hivavaka amin'ny andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro, satria tsy ny andro asabotsy na ny andro alahady na ny latsinainy na ny alarobia no tena manafaka atsika sy manome fitsaharana, fa mazava ny tenin'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa zano sabata ho anareo, raha atao amin'ny teny Hebreo, zano manomenareo fitsaharana, satria ny sabata dia fitsaharana raha adika amin'ny teny malagasy. Ka Jesosy Kristy no any afaka mame atsika ny tonjobily na ny tom-panafahana zay mitarika atsika ho amin'ny fitsaharana, na ahafahantsika misitraka ny fitiavan'Andriamanitra ary afaka mifahatezeran'Andriamanitra, ka raha hanompo sy ankalaza n'Andriamanitra sika dia ny andro zay nitsangana Kristy tamin'ny maty nandreseny ny fahafatesany. Taratra sahady inotsika araka ambaran'ny Paoly amin'ny Korinthiana eto hoe miembeny ianareo fa ho avy Kristy atanteraka an'izany fitsaharany zany ka oky tomban-da na misy aza zavatsarotra oka hiaritra sy haharitra aza manaiky ho sakanan-javatra amin'ny fiosona, amin'ny finoana ny amin'ny fanafahan'Andriamanitra tamin'ny fahatezerany fa Jesosy Kristy no sabata. Ary dia zany no mahatonga atsika mankalaza sy manao ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, zay andro nanehoan'Andriamanitra fa Jesosy Kristy no nitoro ny taona kasitrahana, satria zany moa ny razanan'ny Jobily taona kasitrahan'i Jehovah, ary izy no ady mame atsika ny tena fitsaharana ny fanafahana, ka dia manao sy mankalaza azy amin'izany andro zany sika. Ny tiako marina fariny amin'ny sabata iny satria lavy iny rehetra ka toizana dia zao ny adventiste dia misy anakiroa, dia ny adventiste ny andro fahafito, sabatiste eo tonga ty amintsika io zany ny matanjaka, fa misy ny adventiste ny andro voalohany ny alahady. Fa raha ny tena marina ny adventiste dia tena nametraka n'io advento na ny fihevian'i Kristy io, ka ny zavatra rehetra zay toriana sy ambara dia manomana ny olona amin'ny fitsananan'i Kristy, ny advento io zany. Ny fivolin-dalana moa azy anazo azy dia satria mbola tia toetra ho jiosy izy, na te hipetraka amin'ny fomba jiosy izy, dia nanjary teo kristianina kanefa teo ho jiosy. Ary dia zany no ilazana azy ireo hoe judéo-chrétien amin'ny tantaram-pivavahana.
teo kristianina fa tsy mahafoy na tsy tia napaka tatopotra amin'ny fombandrazana Jiosy na judaisme. Fa ny kristianina dia mametraka fa ny sabata ho antsika dia Jesosy Kristy. Ary zany maha Jesosy Kristy no mitory na fahatanterahany tompanafahany zay kasitran'Andriamanitra dia ny taon'ny Jobily zany. Vokatra zany ry havana ny taon'ny Jobily na ny Jobily zay lazaintsika dia taona ny fifamelan-keloka. Ary zany hitantsika tamin'ilay lioka toko fitambin'ny folo teo, lozany zay evin'ny fanafitoana fa isy zany. Raha manota aminao impito ny rahalanao ka mibebaka impito, avy elao izy. Taona ny fifamelan-keloka, taona zay anesorana ny sazo lon'ny fahotany, ary taona zay anehoana sy amitranam-pihavanana amin'ny mpirahalahy, ary taona zay fanaovana ny tsara, fiovana ho amin'ny tsara. Zany ny taon'ny Jobily. Raha tsy avela hiasa fa hatramin'ny zavaboary ny tany, apetraka herintaona rehefa taon'ny Jobily dia sotrany ny antony ho antsika any ambanivohitra dia malala tsara hoe rehefa asaina foana ny tany dia mondro lany tsiro, dia mba hapetraka izy aloha akaina. Ary zay ny taon'ny Jobily ho azy. Ka ny taon'ny Jobily dia famerenana indray ho amin'ilay fahariana zay ny matesan'Andriamanitra rehefa nahariny zavatra rehetra ka ny teny hoe aritan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. Ka ny taon'ny Jobily zany ry havana dia taona mpanafahana mitondra fifaliana tsy hay toaina ka teraka fiavaozana ho amin'ny fanaovana ny tsara, dia ny fihavanana nateraka ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny olona sy eo amin'ny tontolo manodidina azy. Ny tena tsy voatsindry mantsy dia matetika tokoa ny fihavanana amintsika samitsika olombelona. Fa ngeza be ao anatin'ny taon'ny Jobily koa ny fihavanany olombelona sy ny tontolo manodidina azy. Asinareo rehefa mba nandinika an'ilay ho an'ny terminal, nandinika an'ilay lahatsoratra hoe mitaraina ny tany. Mijaly an'io tany io amin'ny andoranareo azy. Mijaly an'io trondro io amin'izay antsotsika ny rano. Mijaly an'io bozaka io amin'izay anorahantsika sy valanantsika rano eo aminy, dia manjary fenoasitra mitaraina ny tany. Ka ny taon'ny Jobily dia fiverenana ho amin'izany fihavanana ao anatin'ny tontolo iainana zany, zay aserovana indrindra fa Andriamanitra nanao ny zavatra tsara ampihavana. Fa noho ny fahotantsika dia nikomy amintsika ka nanio tsilo ny tany, ka manjary tsemboka tsika vao afaka miasa azy. Nisy mpianatra anankiray zay amaranako azy momba an'iny dia nanao faritra, tsy lazaiko le faritra, ny hoe rehefa tena tsy mahatsiaro amin'izany fanomponan'Andriamanitra marina ao amin'ny Jesoa Kristy zany ny olona, dia manjary vinta adina amin'ny angady izy dia maniny tahaka ny vy, atao amin'ny angadin'omby dia miforotra ho azy ny angadin'omby. Lasa mafy ny tany. Ka ny taon'ny Jobily ry havana dia taona zay ifamelana eloka, taona zay anadonona zay mety fahotana, vokatry ny fahotana atao amin'izay natao ny rahalahy, fotoana zay hiavaozana ho
amin'ny fanavozam-piainana ka amelomatsoratra ny fanafanana nataon'Andriamanitra taon Kristy sy ny fanesorana antsika miala amin'ny fahatreraka amin'ny fiaviany. Zay mahatonga ny Paoly amin'ny faharoa hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'inona amin'ny fitiavana. Diavana malala amin'ny alakamisy zao tsika dia amaritra sy anamarika ny jobily fahadimapolo-zato taona ny fitandremana misy antsika. Iarahantsika amin'ny foibe epsikema sy ny soldaparitany zany no ny aton-javatra rahantsika malala tsy afaka nanasa ny soldaparitany ny fitandremana samihafa isika satria voafetra ihany raha ara-panjakana ny tokony hiarivory. Mialady dia imbonatsika fiangonana manontolo zany ny 18 moa zany. Ka dia rehefa nieritreritra hoe izy ahoana moa zany no ampiarana zany ohatran'ny lesona lava be zany eto amintsika kadikely dia ho diso ve raha toa ka mba miantso antsika tsiraray avy hoe ao amin'ny ankonana ao tompoko, ao amin'ny ankonana antsika ao raha misy marisarisa ny fifandraisan'ny mpivady, misy marisarisa ny fifandraisan'ny mpianaka, misy marisarisa fifandraisan'ny zoko sy zandry, kalaza ny taon'ny jobilitsika amin'ny alakamisy sy lahady zao mba manokana reny fotoana amin'ny traha-pihavanana ho atsika, tena ho atsika tsiraray avy zany manokana fotoana mba ho tena ampitsahatra ny tsy fananana fifaliana sy tsy atsapana ny tsiro ny fiainana dia ny fahatsarana nataon'Andriamanitra ao anatin'ny ankonantsika zany. Fa mampalahelo anie fa misy lehilahy tsy te hody hatrany mihitsy, mahita lehilahy fa hariva ny andro fa midikoodina eo midikoodina fa maninona aloha miandry alin'alina tonga dia midaboka satria tsy tsara fifandraisana amin'ny ankonana. Vehivavy koa ohatran'izany ferinaina raha vao tonga ny arivo fa hody ranga dia ohatran'izany koa ny zanaka dia mody manamboatra fiainana samy maka ho azy amin'ny kion-dalana etsy dia mandritry ny taona iainana zany. Matahotra isaraka satria kristianina ary betsaka ny manao an'izany menatra amin'ny fiarahamonina nefa dia miafy ao anatin'ny fiainana tsy zarizary satria tsy mahita fifaliana tsirony fiainana fiombonana anatin'ny ankoana. Taon'ny jobily zao ry havana mpamandiny alohany alarobia alakamisy amin'ny ankoana rehefa tsara moa zany dia hamafiso ao anatin'ny fiangonana any amin'ny sampana, fifandraisana samy sampana, fifandraisana samy mahaololantsika. Inga tsy tarika loatra ny aty amin'ny fiangonana fa araka ny tenin'ny diakona zay tamin'ny fany hoe tsy aty amintsika kadikely zany pastera dia inga ho marina zany fa tsisy zay marikivy raha vao mahita hoe ino le rano. Fa raha za aloha zany mamparikivy anjareo dia hifona aminareo zavatra misy any fiangonana mantsy zany hoe vao mahita mpitandrina ny olona kiray na ny fiangonana dia efa marikivy. Ary dia metra-panontaniana indraindray no hoe mbola mitombona ve ny fandraisana fanasan'ny tompo raha izany no fiainany fiangonana, mbola mitombona ve zany. Ka taon'ny jobily zao ry havana anjara antsika ny mandray
sy mahita fa efa novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahatezerana isika ka ny fiavian'i Kristy dia tsy tahotrao antsika intsony fa fifaliana ka anaovantsika le teny hoe manarata nahavidy Jesosy tompo fa nazao azy ny tompo no tonga dia haleloia raha tany amin'ny seksy zany nataony amen nareo tsy manao amen ho tanteraka tokoa ane zany ka anjaratsika ny mivonina andeha amin'ny anga vaovao fahatsarana vaovao tsy ny tranon'Andriamanitra zay tsara tsy zava-dehibe sy teny isoratsin'Andriamanitra zany fa tsika ihany koa dia tokony ho hitan'Andriamanitra fa tsara ary tsara koa sika ao anatin'ny fiarahamonina anjaratsika zany ambolena firaisan-kina faharoa ambolentsika firaisan-kina dia fifanampiana ao anatin'izay mety afatsika mifanampy action sociale mampalahelo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia raha fa misy ny fanampy dia satria samy fiangonana dia tsy marina ary tsy mampandroso fa vao maisa mampitambosotra an'izay manampy tanatona orinasa kristiana anankiray dia mba nyteny hoe mba misy tanora ry ao aminay mba tsy manana asa za pastera tsy tia ampiasa kristianina ka maninona ao reny dia zay foana no hoe tsy miasa izy tsy manao inona izy fa raha vao mitena zay venao mba diakonina mampiasa dia zao no ataonao ka za tsy tia analonilony amin'ny mpiara-mivavaka tsy analonilony amin'ny masamy kristianina fa oka ry havana mba hialy zany toetsaitsika za ka iombolana ao anatin'ny faharatsiana ny mahakristianina ifampisariana ao anatin'izay fiombonana amin'ny faharatsiana fa raha tena marina dia tokony hivelatra sy iroborobo ny asa zay tantala kristianina ary kristianina no miasa ao aminy indrisy moa fa nanjary ny ena nisy folo taona lasa zay dia nanao fampianarana ny tao amin'ny faculté ny amin'ny hoe ny orinasa kristianina dia fa mba nisy orinasa vitsivitsy roa na telo teo nahaka ny antsona hoe aumônier pasteur be manahaka nisany aumônier tamin'ny orinasa anankiray lehibe da tiorena moa nanjary nisy disadisa satria rehefa tena iainana mahakristianina ny fiaraha-miasa dia miroborobo satria misy ny fifampitokisana ary miasa tsara miasa mafy ary mahita vokatra tsara ary samy misitraka tsy misy fanamokapahana ao anatiny ka dia mba hoka nanantsika zany toetsaina ny hoe tsy hanambotry na hampiasa ny mahakristianina ao amin'ny asa atao iarovatena fa tsy taonjobily zany tsy fandraisana ny taonjobily zany fa fandraisana ny taonjobily dia natsiaro fa olona zay niatsoan'Andriamanitra navotan'Andriamanitra tamin'ny fahatezerany ka tonga amin'ny fiovana tsara manao ny fahafahana moa zany ny taonjobily dia manao ny marina samy manao ny marina samy mijoro amin'ny fahamarinana ary zany rehetra zany ny tanjona farany dia ny firosoana bebe koa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia notsika fa ny fiangonana aoriny zao taonjobilitsika izao dia sika mianakavy zao no ametraka ho vaindoraharaha ny amin'ny fitoriana filazany tsara tafika masina moa mahazatra atsika fa misy endrika be dehibe afana manao tafika masina fa tsy ho anjaran'olo bitsy satria raha tsapatsika fa naven'Andriamanitra ny elokosika tsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra dia ho tonga
miombana amin'ny Paoly apôstôly tsika iteny hoe lozako raha tsy mitory ny filazany tsara. Zay ry havana no everiko fampiarana ho antsika amin'izao taon'ny jobily zao. Ko dia amin'ny alakamisy zany dia anasana antsika amin'ny 6 no fotoana irahantsika amin'ny fobe FSKM moa sy ny synode apartandy. Ny filoha moa zany ny filohan'ny FSKM Andriamatoa irako Andriamasoa mipitandrina no hitondra ny ten'Andriamanitra. Dia manasa antsika zay afaka moa zany ho amin'izany ary ny alahady dia iombonatsika manontolo zany fotoana zany sika sy ny zanak'Abilesara. Koa miembena ary mitomera amin'ny finoana ary mahirezaka aokitomban-da ary oka zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. An'Andriamanitra ireny voninahitra amintsika kosa fahafinoan'ny fitiavany. Amen.